Manampitosika amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara ny fampiasam-bola vahiny. Misy amin'ireo orinasa izay efa mijoro eto amintsika antaonany maro no manao ambasador-ny Madagasikara ny ivelany ho fisintomana mpampiasa vola vahiny eto an-toerana, izay heverin'izy ireo fa fandraisana anjara bitika amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ankoatra ny famboronana asa maro izay efa entin'izy ireo. Isan'izany Vima na Vision Madagasikara izay manana viana mpampandrosoana amin'ny fananganana Madagasikara vaovao. Madagascar, c'est un pays qui est magnifique. Madagascar, c'est 26 millions de personnes. Madagascar, c'est une population jeune. Firenena mahafinaritra Madagascar, manana mponina 400 tapitrisa izay tanora ny ankamaroany. Efa eo daholo ireo signy hampiroboroboana ny toe-karena ary tokony mandray nandraikitra tandrify azy ny tsirairay hatrarana an'izany. Ny ezaka ataonay izao dia ny manao faraherinay mba hisy fiantraikana amin'ny vatana eto Madagasikara ireo asa atao. Je suis fier d'annoncer que cette année aussi, fa aleo zao milaza aminareo fa misy orinasa lehibe liana hiasa eto Madagasikara. Izay ato amin'ny Vision Madagasikara dia manao ny ezaka rehetra mampafantatra ny ivelany fa tsara ny sehatra ny fandraharana eto Madagasikara, miezaka mandresy lahatra ireo orinasa hiasa eto satria efa nitaonany maro aho nirasy lahatra fa ny fampitomboana ny fampiasam-bola vahiny eto na piroboroboaingana ny toe-karen'ny firenena ary efa maro ireo orinasa nentina eto Madagasikara. c'est ça notre contribution à l'économie de Madagascar. Anisany orinasa lehibe hitsangana eto amintsika tsy ho ela izao ny centre commercial lehibe any Mahajanga sy ny fananganana ny World Trade Center Antananarivo izay mitovy amin'ny any ivelany. Nisy moa ny fionan'ireo tompon'andraikitra sy ireo mpiasa rehetra nandaminana ny asa ho amin'ny ity taona 2024 ity.